zavatra sarotra indrindra ten'Andriamanitra ary tsofokolazainy miaratsy na misy fanadin'olakiny. Ny baiboly izay amitranareo dia miaraka ny ten'Andriamanitra ary ny fiangonana dia manolotra anareo izany ho fahatsiarovana ihany ary ny indrindra manolotra anareo fiainana ya Jesosy Kristy ary izy no voraikitra ao anatin'ity baiboly ity dia atsotranao izany penja ho an'ny fiainanao ary ho an'ny fianakavianao. Afonsinina ny fiangonana satria dia manolotra anao ity baiboly ity fahatsiarovana ary fanamafisana ny fahatsiarovana Andriamanitra ny andraisananao ho anisan'ny mpandraiky. Anatin'ity baiboly ity no misy ny ten'Andriamanitra izay fiainantsika ary ten'Andriamanitra izay mombana ao atrany dia Jesosy Kristy izay fanentenao ny mpamonjy anao ary mpanafitra anao. Raiso ity baiboly ity satria izany no tenin'Andriamanitra ary atolotry ho anao amin'ny alalan'ity baiboly ity. Fombanao atrany. Assim,